Androany zoma fa valon'ny volana febroary kosa no nanatanteraana teny amin'ny Toby miaramila teny ambany teny ny fanazarantena tambatra ho an'ny fitandronana ny filaminana mandritra ny fihetseham-bahoaka saika tazana nandray anjara tao anatin'izany hetsika izany avokoa na ny polisy pirenena na ny gendarmerie pirenena teo ihany koa ny miaramila. Zandary ary miaramila 120 lahy mivondrona ao amin'ny état-major mixte opérationnel na NEMO eto amin'ny faritra Analamanga no nanao ity fanazarantena ity izay mifotra indrindra amin'ny fitantanana ara-demokratika ireo olona manao fihetsiketsehana anaty famorim-bahoaka amin'ny toerana iray na ny gestion démocratique des foules. Nivotra tao amin'izao fanazarantena izao ny fanajana ny demokrasia na eo anivon'ny mpitandro filaminana na ireo olona manao fihetsiketsehana ka ifehezana ireto farany tsy hanimba hamodika fananan'olona na hanao herisetra tsy ara-drarany. Ny fihetsiketsehana rehetra izay ataon'ny ataontsika hoe mpitokona dia tokony hanaraka ny ataontsika hoe demokrasia. Ny fanarana ny demokrasia voalohany dia ny fanarana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara amin'ny resaka fihetsiketseham-bahoaka izay tsy valapariko no momba an'izay. Izany ireo mpanao fihetsiketsehana rehetrarehetra dia tokony hanaraka io lalàna io ao anatin'izay ny resaka fanomezan-dalana, ao anatin'izay ny fitandremana ny fitandrovana ny filaminana mandritra ny fihetsiketsehana izay atao, ary indrindra koa ny fitandrovana ny fananam-bahoaka, ny fananan'olona ary ny fizivizen'ny olona. Eo anatrehan'izay zany ny zahay ato amin'ny état-major mixte opérationnel izay voafetra amin'ny diditsy volana 84/056 dia miara-miasa ka izao fifanazona atao dia mba hitoviza ny hetsika atao rehefa tonga ny mission ataontsika hoe fanaparitana ireo manombana fihetsiketsehana izay hitanareo nanatrika teo. Ny capitaine Stéphane Rupp, coopérant français, miasa eto amin'ny détachement de gendarmerie de coopération, no nampiofana nandritra ny 5 andro ireto mpitandro filaminana ireto, nampiny manam-boninahitra eo anivon'ny vondro-tompo-pileovan'ny gendarmerie na ny groupement Analamanga. Anisan'ny nasiany commandant CIRGN fanamariana ihany koa momba ny filaminana eto Andrenivohitra, izay araka ny nambarany fa nitombisana ny Asanjolamy amin'ny Tapiadiny. Fandripalemana tato ato hitanareo fa tsony hoe niakatrakatra indray ny resaka moa zany acte de banditisme ny fantaratsika azy le olona mampiasa fitaovam-piadiana reny. Ireny zany raha ny expérience hitana ianareo koa mba mety mandinika fa rehefa misy zavatra kely tsy metimety eo amin'ny resaka politika, misy fahatongavana observateur avy any velotro zany dia miakatra reny zavatra reny. Raha ny ainana eto Antananarivo tato ato dia eo amin'ny 3 isan-kerinandro no ataontsika hoe tena misy le fanafena Tapiadina. Fa rehefa misy andreny dia lasa miakatra 7, miakatra 10, ary misy miteny mihitsy aza hoe misy maniraka ny aketo moa no ilaza azy Notsim-piany teo anivon'ny Nemoreg ihany koa fa mitohy ny ady izay atao amin'ny fanaovan'olon-tsotra fanamina miaramila. Ankoatr'izay dia anisan'ny fihevetrany raisina ihany koa ny tsy fahafampitandro filaminana manao fanamina miaramila ivelan'ny fanatanterahany asany.